Fa raha iny marina ny DG amin'ny mapa ilaiko iny. Dia ahoana indray izany? Tsy maintsy mitady hevitra. Dia ahoana ahatratra ny sitraka amin'izany? Monsieur Stéphane Randrianjatovo. Ino tompoko? Ça, mademoiselle Prancia. Fa izaka moa azafady? Mademoiselle Prancia hoa. Asa Ha? ampafataro ny Prince namorany Ery Inona ary zany lasana Nofia! Midy efatrandro ny société tahiry. Ha? Fa ahoana? Zany e. Fa fanontaniana manitikitika zao dia hoe inona ny antony. Olona efa zatra azy izany nalefako izany fa aza matahotra indri. Zany matoky andry. Fa iny vehivavy iny ohatran'ny fetsifetsy raha ny paoziny. Tamin'izaho le tany zao dia nidinidiniany be sady mailomailo be izy. Tsy misy dikany amin'ny olona nalefako tany aky izany Aisha zany. Mety efa azony ary le izy zaiko. Dia mbola tsy sura nefa fa dossier ilaintsika ny alainy. Tsy mivery main izany iny. Fa ahoana moa tsy ilaina? Ilaintsika amin'ny société izany raha ohatra ka tsy ilaina amin'ny fikarohanako. Sady sitranay koa mba fantatra ny concurrent e. Fa ndry marina sao dia mahafantatra olona hamatarako ny agenda Stéphane. Stéphane? Le DG amin'ny mapa ve? Tsotra fotsiny izany. Omeona le sarin'le sipandry. Sipako. Ngamo iny sipandry indray. Sipako. Za tsy miaraka amin'ny olona fahatany izany. Sady za efa manana sitraka ne. Fa matoa miaraka aminy misy zavatra tedaviko ao. Izay indray ilay toetrandry tsy tiako fa ho vao. Tsy indry ny iainany zavatra ny iainako. Dia tena le dossier numéro 3 mihitsy ve no nalaina? Eno nefa iny dossier important be amin'ny orinasa. Raha olona maki trano izy tsy taratasy mihitsy ny andeha alaina ao an-trano ao. Sady za tao tsy natao ninina akory e. Iza ary no nanao an'izany? Tsy haiko. Fa sura aloha hoe tsy maintsy olona mitady information momba ny orinasa e.
Raha mpangalatra izy dia tsy ho taratasy no alainao fa zavatra hafa. Ary izao vao tadidiko. Nisy an'ilay vehivavy iny tonga tao amin'ny orinasa tamin'ny latsinainy. Vehivavy iza? Ilay vehivavy iny e! Ohatran'ny hafahafa be izany izy tao. Sady izy manafinafina endrika be. Eny e. Na izany na tsy izany tsy maintsy mila manao rétablissement n'iny dossier intsika. Tena azafady lesona nadala amin'andro hariva. Tsy maninona izany ka. Ndria raha tato efa mitaintaina be tamin'ny alako ahoana indray no Allô? Ie, amin'ny roa zao dia miantso anao ka. Mbola tsy tonga ihany fa manao escale kely taty amin'ny akamo. Eny re za ve aminao dia ho tratra izany e. Ok, zay fa efa 2 minitra zay. Andro kely sakafo mila tohanana any le vatana na avy ary. Mba hoanina sakafo rakizy
hita fa tsy mahinana le olona. eny azoko nge malaelo tao ngila izytsika fa tsy taona fa zao ny fiainana le izy tsy maintsy atrehana tsy maintsy iainana ny fiainana nomena aza sia nomena antokoa eny marina hoe mbola tena ao anatin'ny alahelo tsika menakavy nefa ny tsara ihany ny banjana no avy tsika nytan'ny fianarany lavo na tokoa moa zany zao ny fianarana raha momba an'izay aloha ry dada ohatrany mbola tsy fantatro mihitsy tena mbola malahelo fa azoko tsara fa nazany aza mitrakafo any sansana koa korazy kontry korazy foana za tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy zavatra tena nomena ahoana dale tsy reo kely zany fa misy olona any zany zafady moa zafady fa nampisanganao mana lesy zany tena mampanahy mihitsy a ohatra izany foana iny ry dada normal be zany misy olona raitsy eo eny manaono Manahoana? Ianao nga mipetraka ato? izaka ny tediavinao Mitady amin'ny prince okaloha fa izaka ianao azafady azafady tsika mba anontany a. okaloha madama azafady indrindra fa ianao ne sady olona tsy fantatra ianao mitsotsotra ty tokotanin'olona ty Ady moa trano misy amin'ny prince a? raha ato ny trano misy amin'ny prince dia maninona fa inona prince aka ianao azafady Mba teneny izy hoe mitady anazy eo neny. neninina e lasa ianao mandeha andra nga fa tsy mamako maty voaingana no sangisanginao ratsy eo lasa ianao mandeha dia aza miveriverina ty amin'ny tranoko aty tsony za koa raha ndraiky tena tapoko e sa dada hivoaka ny fotsiny androany fa tsy asa ay ve tsy asa ianao androany ay da hoary dia ahoany ty sakafo ty tsy ho taperina azo to dada Manahoana tompoko? manahoana inona ka ninao zay Za le naman-kevina. midira aloha
Fahatongavandreo mihitsy ny andrasako teto. Ary aiza Kevin? Any izy a. Salama tsara. Fa mbola tsy azo mivoaka ny trano fotsiny. Dia tsy niaraka tamin-dresana izy? Fa ahoana? Mba manontany fotsiny fa izay sizy manko ohatry nefa ela be tsy mifankahita. Indreo moa izany nihinana ny Kevin. Sipany. Ie. Za zao ny olona miaraka aminy. Ary nareo mpifaninana? Olona aza tokisany fotsiny. Ato amiko izany aloha indreo mipetraka amin'izao. Dia ahoana izany e? Iara hiasa amiko nareo sa tsy? Vola be ne izany. Leonia, mba hitikilana ane ty zazo ty azafady. Fa ianao mba mieritreritra velona. Zanako feda takaloko an'izany na vola be tahaka n'inona. Ay, dia rehefa tsy manaiky nareo a, dia ho hitanareo kely le izy. Fa ina tena tianao lazaina e? Mademoiselle Prince, mba kisendrasendra koa mifankahitantsika teo. Ahoana izao? Zafady arô raha misefa tsy araky leritreretinao le zava-mitrandro eto. Tenena ihany lahy eo. Inona moa izany ny ataonao aty? Ka ianao tsy miasa? Tsinotsinona ko io? Efa hainao trandrako izao indray mbola mandainga. Aza manao zavatra ho anenenanao ianao sitraka. Izany ireny mbola ianarana mena sena. Za zandrakandramana. Izay zany no teninao amiko. Aza manao an'izany moa e. Hitatreo eny amintsika. Aleo mba ny ampiasana miresaka.
tsy mandavantsony. Safady akeny mademoiselle Prince fa tena zany na tonga le zavanitranga teo tena mifony zany. Tsisy adosoanao reny. Tsara ke aty amindray izany. Ie, mahafinaritra aloha aty e. Sady calme be. Fanarosana hatramin'izao mbola tsy tratra mihitsy. Efa 3 taona zay tsy tratra izany. Mahafiana aloha nareo e. Dia ohatrina izao mivolazonareo tamin'ireny vady sarobidi nangalarinareo reny. Izany ve ho dia ho teneniko amindry. Fa iny aloha mission tena enjana indrindra nisany nataonay. Eve na dia efa zahotrady ary dia mbola misy sarotra sy moly izany koa e. Hitandry, io arakarany ihany fa tsisy an'izany. Mba hazavao kely hoe. Zao le izy. Za ny cerveau. Zany hoe za miketrika amin'ny plan rehetra hidiranay ao ao amin'ilay terrain io resaka io. Ivoahanay sy ny angalany ny entana. Azondry? Dia Kevin ny Sandry. Izy zany no manao ny action rehetra raha ohatra ka hoe misy ohatrohatr'izay. Dia mahavita ve ndrika fanaoviko mission anankiray? Mission. Eny e, arakarany. Raha bobe moa maninona. Fa inona nefa zany? Asaiko mipiraty serveur ana société anankiray ndre. Ve zany fotsiny e. Ahoana? Vitandry? Tsotra kely zany hoa. Sûr ndre? Za ve ke efa 5 taona nanaovana an'izany. Io teneniko andria. Fa na système sécurisé be takin'inona ary vitako foana mipiraté an'io. Mila matériel fotsiny. Eny e, na ordi tsotra ary mety tokony afitako an'izany. Raha misy amindry dia ordi mbola tsy nampiasaina. Dia rehefa vita ny anaovantsika anazy mba tsy localiser-n'olona atsika dia potehana le izy avy eo. Mademoiselle Prince, aza mieritreritra be an'ilay teo tsony ka. Inona ary ty? Rasia fotsiny. Monsieur Stéphane. Stéphane fotsiny dia ampy. Stéphane. Ary ianao mafatifaty be fa mitsika. Stéphane. Sa hoe pozin'olona pampirafy be. Raha tsy toetra be ve sa? Fa ahoana mahatonga indray miteny an'izany e? Raha le teny sipanao teo no nahatonga anao mieritreritra an'izany dia aza sainina akory zany. Izy mihitsy mibany tena tsisy saina. Tsy mba nienjy fanazavanao na dia 2 minitra ary. Sipa mafatifaty be ohatr'izao ve dia ampirafy. Tena marina? Tena marina.
Monsieur Sitraka. Inona ny ianao e? Mba asio fifanajana kely fa ato amin'ny sosieteko ianao a. Eo ahoana? Za aza ampisehonao toetra avy any amin'izay nisy anareo tamin'ny mihitsy. Aiza nisy anay? Nisy anay tompoko loma tamin'ilay PDC a, tsy mba mamitaka izany a. Inona no tianao ho tenenina? Fa inona ahoana? Aleo fantatry ny olona rehetra e! Aleo fata mifaniaraka tsika sy ianao e! Fa noho ny ambolanao, dia izao ny zava-misy. Tsy mahateny ianao a? Sao reto a! Io madame le PDC anareo iny olona niaraka tamiko. Nampirafy anahy izy, dia izao ny saraka izay. Mazava aminareo zany e! Tsy ame fanazavana anao mihitsy Monsieur Sitraka. Fa nga mbola tsy ampy anao le felaka teo? Sa mbola mitady? Toy izy tsara ny asanao. Vao ve rangahy ianao vao tonga? Azafady kio fa mbola nisy zavatra nahavariana anahy nge. Client zao tao fa firifiry ny andro ianao a. Ianao tsy hita hoe aiza. Fa taiza zany ianao? Nisy zavatra nasiany dadana tao tany atrano. Dada rao mavory tsy mikidika telefônina akory. Zavatra efa omaly arivo zany nasiany nataoko. Na dia izany ary ve dia nipakady ny firy? Zao nge efa mifiry e! Riko ki dia tena tsy. Efa nataovy aloha ny rétablissement le dossier 3 e. Efa ela be. Ny asako nge vitako foana na tsy eo ary ianao e. Riko zany dia tsy mba azo resahana mihitsy e. Tarainy Alexa natao hoe zavatra natao Sitraka andrio. Tsy navela nanazava akory ve kisa miazy ihany no nasesany. Dia izao ny alahelo indri nefa eo mason'olona indri tsy mampiseho an'izany. Jirery ihany no mahafantatra anazy. Fa iza nefa izany lazainy fanapaka fiasandriana azy zany e? Stefana nitany niaraka tamiko. Teneno raha hiteny ndri e. Hiteny inona? Hoe tsy efa niteny ve ndri. Namako ve dia olona tsy haiko amin'izany e. Mbola ao nga izy ka? Ie, mbola ao amin'ny dépôt ao izy.
sao dia tokony hajanoko ary izao zavatra izao dia mitady hevitra hafa e. Izay ataondry ihany aloha e. Fa izaho manana vaovao lazaina amindreo. Inona? Ray ratsy dia ray tsara. Tonga dia teneniko. Ilay ratsy aloha a. Tsisy lavatsika an'ilay dossier nalaina tao amin'ny Aïcha. Aïcha, ilay sipan Stéphane. Izy indrindra. Dia ilay tsara. Mampatatra hacker enjana be afaka amin'ny piratin'ny société an'izareo a. Avegano ny zanany. Léonie. Vahina be ianao fa. Mazo mipetraka. Izy mora tsy mahadiso azafady. Midina narako fa atao fotsiny hoe mi. Ay, mi. Dia efa mahafantatra anao zany a mi a. Ary mahafantatra. Izany indray a dia aza nanarako. Sary mahafantatra ny azy. Miandry olona nga ianao? Tsy miandry olona fa mba voaboaka nakanaka rivotra fotsiny ahy. Ary ianao? Miandry olona? Ka. Ohatrany nanintona be azany ianao. Izao fotsiny teniko amindry mendrika. Tsy asiana trasy tavela na ray aza. Tsy hainao mihitsy nanovana izay tokony ataoko eto. Asana io ataonao io e? Tsy mandray nahinana amin'ity ary. Oka izay ka. Iza moa? Oka izay ny nareo. Tanjonareo zao ny tsika dia hitady an'ilay momba an'ilay bracelet. Tsy lozanareo miady eo fotsiny. Ina moa ny anaran'ilay société? MAP. Eto Madagasikara? Société de mode? Oui, bien sûr. Fangaly izy mbola tsy hainao koa e. Vita!
ao tonga dia asiana an'ity re ahoana tsara teten'olo izy io ao tonga dia atao am'ty ara aloha de tonga dia alefaso fa enao anao rambe Sotra aleo tiako. tonga dia alefaso fa alefaso aloha e nianao tonga dia hoaniko ty fa za zao a androany vao mba tena mba hoe tena mba falifaly mba mihinan-kanina indray tsara Tena tsara, matsiro. zay noloka vao nany aminareo any iny ny zavatra mitranga tany motakarao Tena marina anie izany. Voavantsiny izy to dia nikaikekin'le alika. izy zany le nesinareo tena mba mahita atao koa nareo ka mampime mihitsy zany nesinareo zany fô tana mahafaty fa tena ela kia tsy mba nitsikitsika ohatr' zany marina tena efa ela mihitsy de mba hoe manaheno tsiro-tsakafo tena efa ela Zany ve? e Ahoana? Raha zavatra tsy azo tantaraina dia tsy maninona e izao. tanao za manko zany vao maty voangina koa zany le vadiko e de tao anaty fahoritsaina foana sy alahelo tamin'izay de zao a zany fomba hoe tena androany mihitsy e mba nitsikitsiky be mba ny sakafo be Afa tizana tsony. saotra kimity saotra Tadidinao moa le olona teneniko anao iny hafahafa be. Ie, tadidiko iny. Hitanao le bracelet nitadiaviny tamin'iny? Iny ihany no lasan'le olona pirate systématique. Ha? Tsy kisendrasendra ne zany zavatra zany. Olona iray ihany moa reny e. Sur an'izany mihitsy ahako. De ho moramora sosotra kely ohatr' zany ve ny angalany information amin'ny société? Fahitako an'le izy a, zareo efa fetsy be, efa zatra raha mihitsy. Fa fetsy izy fa tsy fetsinao ity kely. Inona tianao tenenina amin'izany? Hitanao, tamin'ny zareo mipiraten'le ordinateur, dia taraiky tao ny adresse IP any. Dia iny adresse IP iny fotsiny ny alaiko a, dia tamin'ny alalan'iny nazahoako ny information rehetrarehetra tao amin'ny ordinateur any. Dia hitako daholo hatramin'ny webcam any. Dia ahoana zany? Dia anananao daholo zany ny... Ie, azoko daholo ny données rehetrarehetra tao. Hatramin'ny sarin'le olona teo ary azoko. Telo ry zareo teo a, ny anankiroa nitsangana dia tsy hitako aloha ny tarehany e. Fa ny ray a, hitako tsara mihitsy. Mendrika andry ny aina. Iza? Mendrika andry ny aina hoa. Efa tratra nangalatra efa hatramin'izay fa depuis 2015 izy ny recherché. Mendrika andreany aina. Ie, mendrika andry ny aina. Fa tsy izany ve le tsoka niaraka tamin'ny Kevin? Izy indrindra. Hitanao le nisy resaka halatra diamant sy vato sarobidy tamin'iny? Eny hoa, izy mihitsy nge. Efa fataony mihitsy io. Tena grave rika. Ataontsika mahita zany. Ie.
mahay le namandrika Efa zatrady reny. Tsisy dikany aminazy zany raha le teo. aza velam-body mihitsy aloha io mbola be dia be ny zavatra ilavantsika anazy. Angamoiky prince ihany ny olona dia ohatrany hoe fitaovana. Rehefa ilaindry izy dia tazomindry, rehefa tsy ilaindry dia avela. Ny fiainana intérêt daholo. Matoa tsika ny antso anazy misy intérêt ao. Ary matoa izy nanaiky dia misy intérêt ihany koa ao. Inona moiky ny intérêt ho tadiavina aty amintsika ty? Izy ary tsy naka nininina avy na dia kely ary. Eny e, tsy naka ninina izy na kely ary. Fa misy zavatra ilainy amintsika. Eny e, aminahy moa zany fa tsy amindry. Tsy azoko. Mila fahanginako izy. Raha tsy tiany ho fantatry ny pôlisy hoe ao an-tranodry ao izy miafina dia manao izay zavatra rehetra tiako atao izy. Misy problème be tsika.